antsika rehetra andray ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao a. Sokafy ao amin'ny boky ny Efisianina toko 9 andininy 10 ka hatramin'ny andininy 11. Tenin'Andriamanitra izay efa novakiana tamintsika ihany tamin'ny herin'ny androany izy ity. Fa mbola vakiana androany satria ho toizantsika ny fampianarana mikasika amin'ny fanafahana. Toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Farany mahireza ho amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fahirezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Andininy 12. Fa isika tsy mitolona amin'ny famandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao famaizina an'izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Noho izany raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia fahatra ianareo. Samiary maka ny toerana. Rira lasana bavy a fiangonana izay toka manatrika anty fotoam-pivavahana ity, na ho anareo izay efa ela nivavaka tato na ho anareo izay samany toka eto androany. Hoy aho aminareo, tsy angano na rirarira na onono tompoko ny filazana fa misy ny fanahy ratsy na ny devoly, fa tena misy. Manamarina izany le tenin'ny Baiboly izay novakitsika teo. Araka ny voalazan'ny Baiboly, izany fanahy ratsy izany izay homentsika anarana hoe devoly, izany no fahavalontsika zanak'olombelona, izany no fahavalontsika kristianina. Isika tsy manana fahavalo olona mitafy nofo sy rà, fa ny fahavalontsika izay fahavalon'Andriamanitra ihany koa dia ny fanahy ratsy na ny devoly tantarain'ny Baiboly hoe eny amin'ny rivotra no misy azy amin'izao fotoana izao. Ary io fanahy ratsy na io devoly io a, rehefa tena arako akaiky ny tantaram-piainana, ny zavatra efa natao tany aloha ary ny zavatra mbola kasainy ho atao, dia hoy aho hoe tena ratsy toetra, tena ratsy toetra, tena ratsy saina, tena ratsy saina. Dia zao zany ny tiako hamarina aminareo raha mitantara aminareo mikasihany amin'ny devoly io aho, ary mitantara aminareo hoe ratsy toetra, ratsy saina izy, satria manana tanjona ny fanahy ratsy na ny devoly, manana tanjona. Efa nampiarina izany tany aloha be tany, ary mbola mpiarina izany tanjona izany amin'izao vaninandro misy antsika izao. Voalohany amin'izany ny amingianana sy ny anakanana ny olona mba tsy ho tonga any an-danitra. Ny programan'Andriamanitra matsy ry fiangonana dia izao: nomen'Andriamanitra antsika ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy. Dia be dia be mihitsy ireo zavatra nasain'Andriamanitra tsy toa nataon'io Jesosy io tamin'izy taty ambony tany. Ary ny zavatra kendren'Andriamanitra amin'izany dia hoe ny hamonjy ny fanahin'ny olona mba tsy ho very fanana fiainana mandrakizay. Ataoko fahinareo tsara ny tenin'ny Baiboly e. Jaona toko 7:12 hoy ny voasoratra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Dia ny anakana ny olona mba tsy ho tafiditra ny an-danitra, manana fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy, miaraka amin'Andriamanitra, no anisany asa ataon'io fanahy ratsy io hatramin'ny taloha ka hatramin'izao vaninandro misy antsika izao. Zany matsy a fa efa hainareo ihany izy ity, fa tiako hamafisina mba tsy ho kristianina varimbarina isika,
na kristianina matoritory na ho kristianina mandrimandry manana retina efa hita fa manafika ny tanàna ny dahalo dia afahafa be raha ohatra ka misy polina am'le tanàna ohatra ny tsy taitra ohatra ny tsy rototra ny tranony tsy mba hidiny tsara ny valanomby tsy mba ataony mafy hidy tsara afahafa ny olona tak'izany dia mitovy amin'izany ihany koa afahafa hoe mpino kristiany ianao efa mbara mazava fa misy ny devoly ary manana tanjona ny devoly amin'izao vaninandro zao kanefa ianao mbola mandrimandry manana retina ihany tsy taitra tsy rototra taka tsy misy aza no andraisanao ny fisina devoly zany matsoa fa tsy tia ny devoly mihitsy isika zanak'olombelona hitra ny an-danitra hoe ho tonga somatsara ny an-danitra tsy tiany mihitsy fa ny tiany dia hoe ny olombelona rehetra zay no arian'Andriamanitra dia ho very any amin'ny fariafy sy solofara tahaka azy ny devoly matsy tsy mahazo famindra-po amin'Andriamanitra mihitsy tsy mahazo famindra-po n'Andriamanitra mandrakizay fa ny voasoratra dia hoe sahaza azy ny fahaverezana mandrakizay dia tiany akeo ny olombelona ho tahaka izany ny fiafarany ho very mandrakizay ka maloana zay indrindra dia mila tonga saintsika mila malimalitsika mba tsy ho isan'ireo olona hoe voafingana na hoe voasakana dia tsy ho tonga ny an-danitra rahatr'izay na tsitra ny an-danitra rahatr'izay zany ange no antony natonga ny Petere nampitandrina hoy izy ao Petera voalohany eo toko 5:9 mitandrema fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka liona mierina mitady zay arapany hainao hoe mandehandeha tahaka ny liona nona mandehandeha tahaka liona mierina mitady zay arapany hoe iza amin'reto olombelon reto no azo samborina iza amin'reto kristiany reto no azo finganina no azo sakanana mba tsitra ny an-danitra rahatr'izay fa mba hiaraka amintsika ho any amin'ny hery ho any amin'ny fahaverezana ary tsy mifidy izy fa na miandro na mialina dia mandehandeha tahaka liona mierina mitady arapany devoly dia ho Petera hoe mitandrema maonona teny toery zany devoly zany ozy izy toery zany devoly zany ho izy tahaka zany any koa ny teny nataon'ny Paoly ahoana ho izy any Korintiana voalohany any toko 10:12 ianareo ozy izy ianareo zay manao azy fa efa mijoro tsara ianareo zay manao azy fa efa mitoetra tsara mbola tena règle tsara ho amin'i Jesosy mitandrema ianareo o Paoly mitandrema fandrao lavo tena tsy ampozina mihitsy ikeny fahalavona mahazo ny olon'Andriamanitra tapoka dia tapoka rehefa tsy mitandry ianao dia azony devoly alavo araka tantara zao tantara anaty baiboly ihany izy ity vita ny fanaratsy na ny devoly ohatra ny namingana any Adama sy Eva kanefa i Adama sy Eva nge tany am-boalohany olona tsy mbola nanoty olona tsy nanatsiny fa tamin'ny andro anankiray tsy nampozina tena tsy nampozina voafingana i Adama sy Eva lavony devoly i Adama sy Eva ary tahorinan'izay dia nanjakazaka ny devoly nanao arak'izay tiany teo amin'ny zanak'olombelona sy teto ambony ty tany ety ny soratany zany mba hitandremantsika vitany ihany koa ny nandrava ny fihavanany zanak'olombelona tamin'Andriamanitra vitany ny fanaratsy vitany devoly ary vitany tak'izany ihany koa ny nampialany Jodasy
mba tsy araka am' jesosy intsony. Tena malasy eritreritra ngery niavana ny zava-misy hoe Jodasy ray tamin'ireo apôstôly, ray tamin'ireo mpianatra Jesosy kanefa indrisy vita ny devoly, vita fanaratsy ny nampiala azy tamin'i Jesosy Kristy. Ary amin'izao vaninandro farana zay misy antsika izao dia mbola mikiasa anao zavatra ratsiratsy kokoa noho izay efa nataony tany aloha ny fanaratsy na ny devoly. Ahoana ho ny Baiboly? Apokalipsy 2:12 zao voasoratra: loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina any aminareo ny devoly. Nidina any aminareo izy izay manana fahatezerana lehibe, satria fatafa kely sisa ny fepotona ahafany manao asa ratsy ety ambonin'ny tany. Efa kely sisa ny fepotona, tsy hoe intsony dia vita ny tantarany. Noho izany dia manao sy asa toa mihitsy ny devoly mba mianana, mba nakanana ny olona tsy ho any an-danitra fa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ka dia mila mitandra antsika fiangonana tonga eto, mila malimalina antsika fiangonana tonga eto. Arovo ny tenanao, ambeso ny tenanao, asa miana irika mihitsy ny devoly hitady lalana amin'nyanana anao na anakananao tsy ho any an-danitra. Ary anisan'ny fomba ataonao amin'izany ianao mivavaka, vavaka tsara, vavaka tsara. Amen. Inona tokony ataonao hoe? Mila mivavaka mandohalika, mila mivavaka miaritory, mila mivavaka fadianina, mila mivavaka maharitra. Ny tanjona faharoa ihany koa tiany devoly ho tanteraka amin'izao vaninandro farany misy antsika izao dia ity: faharoa, ny ahazo toerana ao anatintsika zanak'olombelona, ny ahazo toerana ato anatintsika mba hahafahany mitondra an'ilay olona amin'izay tiany, ny aiakaviana, ny aikavanana. Zay ny tena tiany devoly. Marina fa eny amin'ny rivotra ny misy azy ho ny Baiboly, fa dia izay ambarako izay ihany koa zava-misy anankiray mitady hevitra izy hidirana hakana toerana ao anatin'ny olona. Zany nge midika n'ilay tenin'ny Paoly apôstôly Efesana 4:7-7. Ahoana ho izy? Mitandrema ianareo o Paoly, mitandrema ianareo mpieno kristianina, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Dika le te dia hoe ny devoly dia mitady toerana eo amintsika. Ny hitra ao anaty mihitsy no mamaika azy. Hitady toerana eo amin'izay zavatra ataonao, hitady toerana eo amin'ny asa fivelomanao. Araka nambarako teo dia ny tiany atongavana dia hoe amin'izay izy no mitondra ny fiainanao arak'izay tiany, na hiatsinana na hiakandrefana, na hianatsimy na hianavaratra. Izy no te hibaiko, izy no te hitondra ny momba anao rehetra. Ohatra efa nisy ilay fanambarako taminareo teo, nazo toerana tao amin'ny Jodasy zao ny fanaratsy na ny devoly. Tena malasy eritreritra nge hoe Jodasy, fa izy moa ty lehilahy tao hoe Jodasy ity. Ho an'ny olona sasa moa tonga dia avy hatrany dia olon-dratsy zany, olona tsy izy zany. Ohatr'izay avy hatrany iny eo an-tsain'ny olona. Fa Jodasy ngeka ray tamin'ireo apôstôlin'i Jesosy, ray tamin'ireo mpianatra Jesosy, ray tamin'ireo olona izay nasy fampianarana, nasy fampiofanana tamin'i Jesosy. Ary ny fampianarana na ny fampiofanana nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra, ho an'ny Jodasy, dia fampianarana sy fampiofanana tanteraka. Kanefa indrisy fa tapoka be tsy napoziny, tafiditra tao amin'ny Jodasy ny devoly. Nazo toerana tao amin'ny Jodasy ny devoly. Dia taorinan'izay dia vita ny devoly, vita n'ilay fanaratsy ny nitondra ny Jodasy arak'izay tiany.
tsy nanatsafidy tsony Jodasy fa zay tsafidiny devoly tafitra tao anatiny nazy toerana tao anatiny no tsy maintsy ny ekeny ndraiky tena malasa eritreritra hoe dia tsy tonga saina ve ty rangahy ty e tsy tonga saina ve Jodasy e ahoana no hamadihako an Jesosy ahoana no hanoerako an Jesosy Jesosy ake no Kristy Jesosy ake no Mesia e Jesosy ake no mpamonjy ty zao tontolo zao ty e kanefa dia zay e vita n'ilay fanaratsy vita n'ilay devoly no nitondra ny Jodasy arak'izay tiany ka ilay fanaratsy tafiditra tao anaty Jodasy dia ilay fanahy manohitra ary ilay fanahy mamadika fanahy manohitra sy fanahy mamadika no tafiditra tao aminy na toerana tao aminy dia taorina zay dia tsy nanatsafidy mihitsy izy fa zay tian'ilay fanaratsy atao no ataony zay tian'ilay fanaratsy tanterahana no tanterahana toy izao voalaza atao amin'ny Lioka toko fa 12 dia ny andininy 7 sy 4 amin'ny anaran'i Jesosy fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy ilay atao hoe Iskariota anankiray tamin'ny 12 lahy dia nakao amin'ny loham-pisorona sy ny lehibe mpiambina izy ka niresaka taminy ny amin'izay hamadihany an Jesosy amin'ny rivo zay zany voasoratra kasany amin'ny Jodasy dia mitovy amin'izany daholo tompoko no tiany devoly atao eo amin'ny olona rehefa tafiditra sy nazy toerana eo amin'ny olona izy ataony izay atonga an'ilay olona anaiky ary anaiky izay tiany foana anaiky ary anaiky izay tiany foana tsy avelany anatsafidy mihitsy na dia kely azy ohatra ihany koa zao ny nahazo any Ananiasy sy Safira vadiny Ananiasy sy Safira dia mpino kristianina voalohany anisan'ny mpino kristianina voalohany tamin'ny andron'ireo apôstôly fa indrisy no tsy fitandremana no tsy fahamalinana dia tafiditra ary nazy toerana tamin'izy mivady mihitsy ny fanaratsy dia ilay fanaratsy antsoina hoe fanahy mandainga ilay tafiditra tao anaty Jodasy zao a ilay fanampanohitra ilay fanampamadika dia tsy tonga saina mihitsy izy fa dia vita tsotrao ny nanohatra an Jesosy ny namadika an Jesosy fa ny nahazo an'ireto mpivady reto kosa Ananiasy Safira ny tafiditra tao anatiny nazy toerana tao anatiny dia ilay fanamandainga ny fanamandainga matsy a dia fanaratsy mitona ny olona mba andainga foana fanaratsy mitona ny olona mba hanao tsy marina foana na inona zavatra ataon'ilay olona dia tsy maintsy misy lainga foana ao aminy satria ilay fanahy tafiditra nazy toerana tao aminy dia ilay fanahy mandainga tena hainy mihitsy ny mampandainga ilay olona ohatra zao efa nambarako te tamin'ny maraina rehefa tafiditra ao anatin'ilay olona fanahy mandainga dia atao amin'ilay fanaratsy izy mandainga ianao manatona ny ranony dia mindrama volany aminy apotra amin'ny vola rahavavy a fa omeko ny anao amin'ny lakamisy amin'ny lakamisy tsy maintsy omeko ny anao fa mahazo vola amin'ny alakamisy tena misy fitahina be mihitsy alleloia omeko volanao amin'ny alakamisy nefa izy amin'io a tsy hoe ahazo vola kory amin'ny alakamisy ary na dia ho tapitra ary ny herinandro tsy ahazo vola izany izy afaka ray volana mbola tsy ahazo vola izy afaka roa vola dia vola mbola tsy ahazo vola izy fa le fanahy mandainga zay tafiditra ao anatiny no manosika azy mandainga foana mandainga foana dia indrana vola amin'ny olona hoe apotra amin'ny vola fa hosoloka amin'ny alakamisy zany nge no antony mahatonga olona be dia be
na dia mpianao atao amintsika azy niendram-bola tamin'ny namana tonga ny ray herinandro tsy nomeny le vola lasa ny ray volana tsy mbola meny ihany efa mipaka mihitsy ny taona raika tsy mbola meny satria izy tsy manana omeny tsy manana ny lona ary tsy manana vola antenana ho azony anlony volan'olona fa le fanahy mandainga no efa mipetraka ho aminy dia mandrisy lahatra azy hoe mandana mindram-bola amindranony ianao mandana maka vola amindranony ianao zay le izy taka izany no nahazo ny Ananias Safira nipetrana nidirana fanahy mandainga ary eto dia aminazy aminareo fa io lainga io angeka ratsy be amin'Andriamanitra ndraindray mantsy ohatra ny heverin'ny olona toy zavatra tsy dia mampaninina fa tena ratsy be mantsy dia hoe le mangalatra mamaky trano mamono olona mijangajanga fa ny mandainga ohatra tsy mampaninina ary misy ary ny kristiana sasany fitany devoly hoe lainga masina iny aiza tompoko ny misy any lainga masina izany ny ilazako aminareo hoe tsy mety amin'Andriamanitra ny mandainga ary tsy tokony ho fiainana kristianina dia ilay voalaza amin'ny boky ny Apokalipsy 1:20 zao voasoratra fa ny osy ny tsy mino ny vetaveta ny mpanompo sampy ny mpamono olona ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjara toerany any amin'ny fariafo sy solofara zay ilay antsoina hoe fahafatesina faharoa dia jereo tsara fa dia nampitovian'Andriamanitra kilasy amin'ny ny osy amin'ny tsy mino amin'ny mpamono olona amin'ny mpijangajanga amin'ny mpanompo sampy reo olona mpandainga any amin'ny fariafo sy solofara no sahaza azy hoy ny baiboly ka dinio ny fiainanao riavanao ho anao le tia laingalainga tia mandaingalainga tia misandosandoka zavatr'olona dinio ny fiainanao so dia efa tafiditra sy efa nazo toerana ao anatinao ilay fanahy mandainga tahaka ny nahazo any Ananiasy sy Safira dia izao no tena zava-doza ratsy be le hoe fanampanohitra fanam-pivadika no tafiditra tao amin'ny Jodasy fa ratsy be tahaka izany ihany koa ny hoe fanampandainga fanampamitaka no tafiditra ao anatinao nazo toerana ao anatinao satria ny fiafaran'ny Ananiasy sy Safira nge tompoka fahafatesany tena fahafatesana no fiafaran'ny fiainana andao nge hovakitsika ny voasoratra ny amin'izy ireo hoe ato amin'ny Apokalipsy 1 atoko 5 Safady dia manomboka ny 17 ary Petera ry Ananiasy nahoana Satana no mameno fonao andainga amin'ny fanahy masina mazava voasoratra nahoana Satana no nameno ny fonao andainga fanahy masina lay Satana tafiditra tao anatin'ny fony dia nitondra anarana hoe fanahy mandainga dia io no nanosika ny Ananiasy mba andainga dia ny fiafaran'ny fiainany eo amin'ny 15 ary Ananiasy no nandre zany teny zany dia nikarapoka ka afaka niaina bravo ny devoly fa zay ny tiako zay lay teny ilaiko ratsy fiafara ary maty zay zany no nahazo any Ananiasy dia tahaka izany ihany koa no nahazo any Safira vadiny dia zao araka rehefa nambarako taminareo amin'ny karazany ny fanaratsy mitady toerana eo amin'ny olombelona efa hitantsika teo zao hoe lay fanahy ratsy mpanohitra sy mpamadika no tafiditra tao amin'ny Jodasy dia reny ny tantarako taminareo reny no fiafaran'ny fiainana nambarako farateo zao lay fanahy ratsy mpandainga mpamitaka no tafiditra tao amin'ny Ananiasy sy Safira dia lay nambarako taminareo teo no lasa fiafaran'ny fiainana fa akoatran'izany
dia misy ihany koa ilay fanaratsy atao hoe fanahy mpanilikiliky na ihany koa fanahy mpanao tsinitsinina. Misy ihany koa zay atao hoe fanaratsy mpanilikiliky sy fanaratsy mpanao tsinitsinina zay. Dia androany moa zany raha sanatria ka mbola misy an'izay fanaratsy zay eo aminareo, fanampanilikiky na fanampanao tsinitsinina, eny tsy zay ihany fa na inona karazana fanaratsy eo aminareo, raha matsapa-teny ianao fa mbola misy an'izay fanaratsy zay eo aminareo, androany horoantsika izy, avoakantsika izy, asaintsika mialy izy. Marina fa manana ny heriny, manana fahefany ny fanaratsy fa azadiny ihany koa fa mbola lavitra noho zany ny hery sy fahefana ananana Jesosy. Ary ambony lavitra noho zany ny hery sy fahefana nomeny Jesosy ny mpanompony, etsika mandroaka andreo fanaratsy ireo mba hiala. Ka raha mino anao androany ary mangeteta fanafahana, dia isy herin'Andriamanitra hetefy eny aminao eny, dia ho afaka ianao. Asoteka mafy be. Alleluia. Dia ny fanaratsy mpanilikilika sy mpanao tsinitsinina, raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny olona izy na toerana anatin'ny olona izy, dia amin'ny karazany mihitsy ny olana entiny eo amin'ny fiainan'ilay olona. Amin'ny karazany, tena hoe amin'ny karazany arabaky teny. Toy izao ny fisehony santionana ty tantaraiko ity: na aiza naiza no misy anao, na inona zavatra ataonao, dia tsapanao foana hoe hiara ny fanikiliana sy ny fanositosena eny foana ianao. Na aiza naiza io, na atao am-piangonana, na ny ampianarana, na ny ampiasana, na ny amin'ny toerana misy fianakaviana, dia eninao sy tsapanao foana hoe ahilikiliky ny olona foana ianao. Ity karazana fanaratsy iray ity zao no anisan'ny fototsy olana ara-tokantrano na ara-panambadiana. Fototry ny fahoriana sy ny fijaliana misy ao an-tokantrano, misy ao fanambadiana, ary fototry ny fisarahana na faravana tokantrano mihitsy aza. Dia toy izao ny fisehony tantaraiko aminareo, raisiko hoe vehivavy zany ity olona nidira fanampanilikilikya, na hoe nazahoany fanampanilikilikya toerana ity, hoe renim-pianakaviana zao le olona zay zany ohatra entiko. Dia inona hoe ianao no misy raha ohatra ka zay tokoa le izy, tony tsy misy zany ianao zay renim-pianakaviana ao anaty tokantrano ao, tony tsy misy. Olona maivana ny vadinao ianao ao anaty tokantrano, ary hatramin'ny zanakao azy dia manamaivana anao tahaka ny hoe tsy reniny ianao, tahaka ny hoe tsy reniny miteraka azy ianao. Ao an-tokantrano voateny lava ianao, bedy lava tahaka an'ireny zazakely reny ianao. Tsy hoe nisy fahadisoana na hoe nisy zavatra tsy nentina ataonao, fa dia izay fotsiny no lasa fiainana atreanao ao anaty tokantrano. Tsy mahita sitraka sy rariny amin'ny vadinao zany mihitsy ianao, tsy mahita sitraka sy rariny amin'ny zanakao zany mihitsy ianao, tahaka ny hoe rafiny ianao eo anatrehana, tahaka ny hoe rafiny. Ho an'ny olona sasany azy dia anaovany vady aman-jana ny tamba be mihitsy izy, anaovany angaretony. Malahelo nge fonao amin'izany, mahavetra be nge fonao amin'izany, fa saingy tsy misy azonao atao, fa dia tsy maintsy mizaka, tsy maintsy mizaka, satria ny ampahory sy ny ampijaly anao no tena tian'ilay fanaratsy mpanilikilika sy ilay fanaratsy mpanao tsinitsinina. Fa ankoatran'izany ihany koa, ny fanaratsy mpanilikilika sy mpanao tsinitsinina no manosika amin'ny vadinao mba adiditra, mba hijangajanga. Indraindray tojo lehilahy tena hoe mba tsara ianao,
tojylay mba tena hoe endry anao manaja tokantrano manaja vady ary ndray mandrenylay lehilahy dia miaiky na ny fianakavia miaiky hoe tena mba endry ny vadinao iny tena mba endry ny vadinao iny efa endry hatramin'ny fony fahakeliny izy iny olona tsotra hatramin'ny fony fahakeliny izy iny kanjo anefa rehefa ndroso tamin'ny fanambadiany nanambady anao dia mivadika biby izy lasa maditra lasa mampirafy lasa mijangajanga dia gagatra amin'ny ray aman-dreniny gagatra amin'ny fianakaviany fa dia naninona reny io vabe takan'izany iny zanako lahy iny mba tsotrika izy iny mba endrika izy iny ny ovy izy tompoko satria ao aminao misy fanampany akidika sy mpanao tsinitsinina dia anisan'ny mission an'io fanaratsy io ny manosika amin'ny vadinao mba haditra mba hijangajanga mba hiala ao anatin'ny tokantranonao efa nahita olona be dehibe mihitsy aho na ny olona nresaka tao am'birao na ny olona tany amin'ireny faritany nanaovako séminaire ireny be dehibe mihitsy ny olona no efa nanatona reny mpianakaviana tantara tamiko ny amin'ny problème mampanambadiana problème tokantrano natrehana fa rehefa tena nodinina tsy any amin'le lehilahy no fototra fa tao amin'le vehivavy no tena fototra ary porofo fa tao ny tena fototra taoriana nivavaka natao azy dia endry fa niova be le lehilahy tsy nametrana tanana le lehilahy tsy naovana vavaka spécial fa le devoly tato amin'le vehivavy ny voaroka dia niova be le lehilahy zany tratrahitra zany zavatra mitranga daholo rehefa tafiditra sy nazy toerana eo amin'ny olona ny fanaratsy mpanilikilitra dia tsara ny afantaranao ty zavatra tantarako manaraka ity fa ny fanaratsy mpanilikilika na ny fanaratsy zay mpanositositra sy mpanao tsinitsinina misy amin'izy ireny no efa tafiditra ao aminao fony anao mbola tany amboaka fony anao mbola tany kibo efa nambarako teto zany tamin'ny herina dia rehefa tafiditra izy dia mbola dia tsy niala atao intsony dia zay no atony mahatonga ny tantara-piananao tsaronao hoe za tinge efa hatramim-bola kely no efa nahilikiliky ny olony mitsinitsiny avy ny olony tsaroko tena matoana ny tena narary mihitsy ny foko fa rehefa mizary sakafo ao trano dia niany kely indrindra indraindray tsy mena loka zany mantsy fa nyreninay mbola voateraka hony enim-bolana na heritaona dia efa maty dia nanambady ny dadanay dia ainareo tsara ihany zany hoe reny kely dia natao mitsinitsinina mihitsy le izy mety hoe marina be tokoa satria zay no tamaso zay no atsapaitanana hoe tsy tia ny reny kely ianao tsy ny avy ny reny kely ianao fa tsy hany le tena problème fa tany amboka ianao dia efa nipetrahana fanaratsy-panilikiliky ka raha vao mipotsika teto ambony tany ianao dia efa naseho-le fanaratsy hoe voilikiliky iza ny taizanao tsy vitako le dadana tsy vitako mihitsy mitaiza azy dia nafidra tany amin'ny tantininy dia avy any amin'ny tantininy reraka fa ty zazy ity ohatra tena manahirana dia nafidra tany amin'ny dadabe izy bebeany tamin'izany dia efa nataony olona pasipasy tahaka amin'ny baolina ianao dia ny fefarany verina atao amin'ny rainao ihany ianao fa ny rainao efa nanambady dia reny kely no anarana dia nytreteny tony tsy zanany ianao ahilikiliky araka ny teko teo hoe mena loka dia zara fa mahazo indraindray adinonjareo hoe enao varena maloka aizany misy vary ho anareo tsony nefa fananiny no le fanampanikilika sy mpanao tsinitsina tao aminao tataka izany zavatra efa tsapanao tany aloha dia zao ianao efa lehibe dia mbola matsapa voilikilika foana any tany am-pianarana tsaronao ny tantara ahilikiliky ny olo ianao any am-pianarana miady aminao ny ankizy any am-pianarana angalariny ny ankizy any am-pianarana ny fitaovam-pianaranao stylo cahier gomme tsy ny sisany règle ny mpampianatra dia manasa azy anao foana mibedy anao foana
dia ory sy mijaly ianao amin'izany satria izay mihitsy ny tena mahafinaritra ny fanampanilikilika ny ampahory sy ampijaly. Dia tena tsy motive mihitsy ianao ao am-pianarana hoe ndeha hianatra, hoe hianatra fa te hiala. Dia voilikilika ohatra foana ianao. Ny ngamba mety ny fotoana ihany koa tonga ny fotoanany examen hoe BEPC na bac. Eny nanomboka tany amin'ny CEPE ohatra. Dia tsapanao hoe ohatra tsy nazoko vocation ianao fa tsy hita olo ny fanadirana rapitso nefa tsy hita olo ny vocation ny fiantsoana taratasy fiantsoana. Dia efa jalijaly ianao vao hita le izy. Dia efa maninona ary ianao ohatr'izany. Tsy hoe maninona ianao fa le fanampanilikilika mpanao tsintsinina mbola ao aminao tsy nialy. Dia zao ianao fa manambady dia tsintsiniava vadinao, tsintsiniava zanakao, mahakalanao ny rafozanao. Dia ohatran'ny maso soketa ratsy ny rafozanao rafozan-doza nefa tsy rafozan-doza izy fa rafozana tsara. Fa le fanampanilikilika mihitsy no efa nazo toerana ary tsy mbola niala aminao. Ka androany mila avoaka zany, mila roany zany, ary manana etaeta hoe tsy maintsy voaka io ary tsy maintsy resy io. Alleloia. Na ihany koa tateoriana no nidirany fanahy ratsy mpanilikilika sy mpanositosika na mpanao tsinona tao aminao satria nanompo sampy ianao, niaina tamin'ny fampotsampy ianao, mpamonjy ladoany ianao, manavanana anao ny isika misy zavatra mitranga dia manatona mpanandro, manatona pisikity, manatona mpanaody. Mba jereo kely ny androko, mba jereo kely ny zavatra tahaka izao, mikasanao an'izao ka mety sa tsy mety. Ohatrany hoe lay mpanandro, lay mpanaody no Andriamanitra kely taminao tamin'izany fotoan'izany, tsy mandry sainao raha tsy miresaka aminy, miankina aminy. Ahoana no natonga fanaratsy niditra tompoko? Ary anisan'ny mety hoe tafiditra tamin'izany le mpanilikilika, le mpanositosika, le mpanao tsinitsinina. Ary marika ankehitriny tsy mbola niala akory izy fa mbola ao, mbola mitoetra ao. Zany daholo no antony natonga anao manana problema tahaka izao. Na ihany koa le taranaka nisy anao mihitsy nefa nipetrahana fanaratsy mpanilikilika. Satria raha tena ranao tantara dia hoy ianao hoe zao mahazoazo ao nahazo ny reniko. Tena nijaly ampanambadiana be nge ny reniko tamin'izany. Papanay tena mamony daroka, impiry roan'ny papanay izy. Dia mitomany daholo izay ankizy kely ao an-tranao tamin'izany fotoan'izany satria volony ny mamanay. Dia izay mihitsy mahazo anao ankehitriny eo nahazo mamanao. Dia araka tantara dia enonao ihany koa hoe ary bebenay koa nge ohatr'izany taloha no vanitadabenay azy. Tsy edikevitra zany fa lay fanaratsy avany amin'ny razambe mihitsy io mbola mipetraka sy mitoetra aminao io. Ka raha tsy mihitsy miala dia tsisy tantara miova zany eo aminao, tsisy tantara tsara zany aminao. Ekena fa pino anao, kristianina anao, nandrainy Jesosy anao, ekena daholo zany. Ekena fa mahafanafo an'Andriamanitra anao, fa saingy indrisy misy indrikely ny fiainanao, misy fahoriana, misy fijaliana, misy fiainana tsy mahatamana eto ambony ty tany ity mahazo anao. Ka androany araka programantsika mandraisa fanapa-kevitra anao ny amoaka ny fanaratsy io, androaka ny fanaratsy io. Sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve? Fa mialohan'izay anefa dia mila manao fifonana ianao, mila manao fibebahana. Raha ohatra ka ny nataonao no natonga ilay fanaratsy tafiditra tao aminao, hoe nanompo sampy ianao ohatra. Raha ohatra ka ainao ny tantara fa razambenao mihitsy no efa nisy fanaratsy mipetraka indrindra fa lay fanampanikilika, dia mila manao fifonana ianao hoe spesial fa manomboka androany no Jesosy dia tsy mahazo manaraka intsony zany fanaratsy zany. Amen na. Dia farampy izay tsy maintsy mamela heloka an'ireo olona nanao tsinitsinina anao na hoe nanilikilika anao ianao, tsy maintsy mamela heloka. Na miaiky fahotany le olona na tsy miaiky fahotany,
na ny aiky fatsolo le olona tsy aiky fatsolo ianao tsy maintsy mamela heloka zay ny fampianaran'i jesosy tsy maintsy manadio fo ihany koa fa tsy azo atao mihitsy hoe mpino anao kristiany anao ka hoe tsy hamela heloka sy tsy hanadio fo tsisy azon'Andriamanitra atao anao anafaka anao raha ohatra ka tsy mamela heloka ianao na ihany koa tsy manadio fo ary na dia hivavaka ho anareo aza aho eto hitsambikibikina hiatsoatso hikikikika ho fanafahana anao raha ianao no tsy mamela heloka tsy manadio fo dia tsisy azon'Andriamanitra atao anao tsisy azon'Andriamanitra atao anao fa anankiray ihany koa dia ity miara-miasa ny fanahy ratsy mpanilikilika sy ny fanahy ratsy mpanimbo afo ka rehefa roanao rehefa avy eo ny fanahy ratsy mpanilikilika dia roay miaraka amin'izay ihany koa ny fanahy ratsy mpandratra fo roay asavy mandeha androany no andro mpamonjena androany no andro mpakasitrahana androany no andro voatendry fa ianao dia mendrika anao vonjena mendrika anao afana andao hiteka mabeo n'Andriamanitra ary raha mbola misy mafino zany miteka dia atao viany Jesosy Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve alleluia andao ohatsika rehetra amin'izao fotoana izao hivavaka azy dia nivavaka voalohany tena ataontsika dia fanamafisa fa an'olo tena ho an'i Jesosy isika tena hanome toerana Jesosy ato anaty zay zany voalohany indrindra ary manapa-hevitra ianao fa tsy hemotra fa hatramin'ny farany hanompo a Jesosy ianao faharoa raha matsapa-teny ianao fa ny zavatra nataonao no natoka fanikiriana na azo anao na hoe ny nataon'ny ray aman-drenanao nataon'ny ray aman-dreny benao ny fototra dia manaovanao fifonana fibebahana ny amin'izany zavatra nataonao na nataon'ny ray aman-dreninao zany zany mantsy fa zao ny vaninandro no lazain'ny faminaniana hoe ho avy ny andro tsy ny ray no ninana voaloboka marikivy fa tsy ny zanaka no madilo nify ho avy ny andro izy izy ary zao mihitsy fotoan'andro io hoe ninina nataon'ny ray aman-dreninao tany dia anao tsy natao hijinja ny vokany no Jesosy dia tsy natao hijinja ny vokany ianao no ianao andrava ny fanjakany devoly io dia horesinao io devoly mpanikelika io ka andao hivavaka araka izany tsika vitsy zay dia tena avoainy devoly roay ny devoly asavy miala aza misy manamariteny fa roay teneno izy hiala fa resitsika io mpipetrana iantsika rehetra no iaraka hivavaka avy hatrany a arak'izay fanentanana nataoko anareo zay samy mivavaka izy samy mivavaka izy samy mivavaka izy manaova fifonana vaoka hiaiky ny fahotana sy fahatsoana vitanao ianao manaova divorce amin'ny devoly ihany koa anefa ho anareo vaovao toka eto sokafy ihany koa ny vavanareo sokafy ihany koa ny vavanareo mila mivavaka be mihitsy ianareo tsika rehetra fandroany no fotoana andraisantsika fanapa-kevitra iarana mamoaka andreo fanaratsy mpanikilika sy mpanao tsinitsinina mba hiala eo amin'ny fiainantsika samy mivavaka arak'izay famporosiana sy fanentanana izay a itsika rehetra toga eto
andao iaraka androka ny devoly am'izay tsika roay am'izay le palikilika roay miaraka am'izay ihany koa le fanaratsy mpanimba fo mpandratra fo mpampahory mpampijaly manina resika rehetra apetrao eo fonao ihany ny fantananao matsapatena tokoa vianao fa mbola misy fanaratsy mitoetra eo aminao amin'izao enao fampino kristiano zao iny le karazana matsapatena vianao fa misy ale mpanilikilika na sy toerana ao aminao le mpanao tsinitsiny dia tsapanao mihitsy fa be dia be le olana entiny eo fiainanao teo afaka ve anao mangetaentany ho afaka ve anao hivavako anareo aho dia aoka andray fanafana avy hatrany ianao andriamanitro mamindra fo amin'ny olona rehetra manarika ty fotoam-pivavahana ity ianao mamindra fo amin'ny isam-pataniolona ianao makataka aminao any amialanao helokazo reo na ino na tantaram-pianantany aloha tany hoe ny ray aman-dreny na voaloboka marakivy dia tsy izy mihitsy no adilonify ankehitriny fa lohany amin'i Jesosy dia ho afaka retondreto ho afaka zanony zany ary itsipaka tantaram-piaina zay raty lasa tsara ko androany azy avoaka hiala ao anatin'ireo olon'ireo satria maketeta fanafana izy avoakako hiala ny fanampanikiliky sy ny fanampanao tsinitsiny ary ny fanaratsy mpitondra vesaka eo amin'ny fo sao dia zao miala sao dia zao miala sao dia zao miala no mandeha tonga dia voaka daolo tonga dia voaka daolo efa betsaka no ny androkanareo fa tsy vandoany fa ny androany sesao spesialy mialy anareo mialy anareo miafatrafatra amin'ny anaran'i Jesosy dia mandeha mandeha chiara 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 amin'ny anaran'i Jesosy angana voaka daolo tsy hoe nikika fotsiny dia ampy anay fa voaka zay mety mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy mafy aminareo ty fotoana planety mivoaka faingana mivoaka faingana mivoaka faingana chiara chiara mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy miala eo fo miala eo fo ianko ny fanaratsy mpitondra vesaka eo fo mpampahory fo mpampijaly mikiara kiara amin'ny anaran'i Jesosy sao dia zao miala tonga dia voaka 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 ma voaka sao dia zao mandehana sao dia zao mandehana sao dia zao lasa 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 malaky lasa malaky mandehana 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 tonga dia miafatrafatra tonga dia miafatrafatra tonga dia mandeha tonga dia mandeha tonga dia miafatrafatra mandeha 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 miafatrafatra mandeha 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 miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy avoakako fanaratsy sao dia zao miala avoakako na izy ane izy atongeko ka nipiatrahanareo devoly a androany mendrika anao afana izy androany mendrika anao afana retondreto sotra Andriamanitra sotra sotra sotra
misaotra n'Andriamanitra izy, samy misaotra n'Andriamanitra izy. Atao zava-dehibe ho anao ny vakoka natao teo, samy misaotra n'Andriamanitra izy. Misaotra ny tompo, misaotra anao Andriamanitra fa vita sy matsara fitampivavahana nombana fanasitrana fanafana natao teto amin'ny toerana ity. Misaotra tompo, misaotra tompo, misaotra. Alleluia, alleluia. Amen.